Vatsimpanahy etiny pasteur Ratovelo Roger. Ivavatsika tompoko, ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masonao, misy diranao zay mankalaza anao ary mame voninahitra anao, ary misaotranao feniny amin'ny fitahinao anay. Misaotranao Jesosy malala fa ianao lay nafoy ny ainao anavotana anay, ary tsy mitsahatra ianao mikarakara ny fiainanay iray manontolo, ary dia mbola miantoka hatrany ny amin'ny fahavelomanay, ary dia tafapetraka eo am-pelatananao ny fiainanay iray manontolo. Kolokoloanao isanandro, raisinao an-tanana, ary ankehitriny ianao dia mbola tsy mitsahatra indray mamelatra ny tontolo andro eo anatrehanay, mandrenesanay ny hafatrao. Toro lalanao azahoana indray misafidy izay rehetra tokony ataonay, mpakanisanay aminao, iainanay amin'ny fiainanao. Misaotra betsaka Jesosy, mankataka famindrapo aminao feno nefany, mankataka famelan-keloka amin'izay rehetra vitanay teo anatrehanao, satria raha izay rehetra nataonay izay tsy mendrika tokoa izay na dia ny hanona ny anaranao, nefa noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny famindraponao dia onomenao anay famaimaim-pony izany. Azahoana indray hery lehibe sy fanantenana. Itirizo ny finoany tsirairay izay mampetrano anao, itirizo ny finoany tsirairay izay vonona iainao anao, ary ampandreseo isanandro fa tsy mandahona mafoy anay ianao. Dia masin'ny teny izay afafy ho voninahitry ny anaranao. Dia misaotra betsaka Jesosy eo, amin'ny anaranao no ametrahanay izany vavaka izany. Aleloia, amen. Dia mbola faly manonona ny fahasoavana mba ampiadanana ho amintsika tsirairay avy ry havana, ary ny fahatsaran'Andriamanitra ny iainanao isanandro. Ny teny izay angalantsika ny vatsy izao maraina izao dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona toko 4:40 andininy 1. Jaona toko 4:40 andininy 1. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Amen. Teny nasetrin'i Jesosy tamin'ny Tomasy izany teny izany ry havana. Raha nilaza tamin'i Jesosy izy fa tsy fantany izay alehan'ny tompo, ary tsy fantany ihany koa izay lalana tokony izorany. Ary dia mbola izany teny izany indray no ampatsiahivin'Andriamanitra amintsika izao maraina izao, mba ho vatsy ho azy sy ho anao raha makivaky ny tontolo andro isika. Tontolo andro izay hanjakan'ilay ratsy, izay tia mingana antsika lalandava eny amin'izay rehetra alehantsika. Ilay ratsy izay tia hitaridalana antsika hamonjy iray fahaverezana mandrakizay. Ary dia mbola tia hampatsiahy antsika hatrany ry havana hoe ry zanak'olombelona, impiry moa ny tompo no efa nampitondra torolalana ho antsika tamin'ny alalan'ireo mpanompony. Dia ilay teny mitondra filaminana ho anao, mitondra fiadanana ho anao, mitondra fanantenana ho anao, mitondra fiainana ho anao. Dia samy manontany tena ny tsirairay avy hoe efa misotra amin'izany torolalana izany ve izao? Ary dia tia hampatsiahy indray ny tompo androany hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny marina mantsy dia tia hita fiainana avokoa isika rehetra miaino izao vatsy ankehitriny izao. Fiainana izay omeny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary izay no ilazany ka hampatsiahiviny amintsika ankehitriny fa Jesosy ilay nomen'Andriamanitra ray ho anao, izy no ilay fiainana. Ary tsy fiainana tapatapany na fiainana sombitsombiny, fa fiainana be dia be mihitsy no omeny ho anao. Fiainana be dia be mihitsy no omeny zanak'olombelona, fiainana be dia be no omeny ny malalany. Dia izany no omeny anao izay mandray ny hafatra izao maraina izao. Omeny anao izay mampetrano azy, satria malala eo masony ianao eny be voninahitra ianao sady tia. Ary izay indrindra ry havana no ilazana ny tompo hoe tsy ny mofo ange ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Dia ampahafantatra antsika izy fa matoy ianao izay miaino, matoy izao izay mitondra ny hafatra ankehitriny izao no tsy mbola tena miaina amin'ilay fiainana feno, fa tapatapany ihany
dia satria ny sakafo monofo ihany hatrany no mahamaika atsika. Satria ilay fahafinaretan'ny nofo foana no hiazakaza atsika, no mahavariana atsika. Dia ilay tena sakafo mahavelona, sakafo mitondra hery ahafahana mihazakazaka makany amin'ilay fiainana bidabea, tsy raisitsika, ataotsika tsinitsinina. Miantsoantsika ny tompo ankehitriny ary manaitra antsika rehetra indray izy, fa tena hizotra any amin'ilay lalana marina sy mahitsy, fa tena indray ilay tena sakafo mahavelona, satria izy misy angeny no miteny hoe izay mihinana nofo koa no manana fiainana mandrakizay, ilay fiainana be. Malaza ny teny hoe entsikentsiky ny fiainana ankehitriny izao ry havana. Ny olona tokoa mantsy amin'izao fotoana izao, indrindra moa ny any an-dala ao tena tanan-dehibe, dia entsikentsika maraitsy hariva ny fiainana, miaina ao anatin'ny tontolo feno tabataba, ary mihetsika atsy, mikofoka roa, ary manao asa mandraraha feno hazakazaka izay nizakan'ny teknika, ka dia voaray ao anatin'ny safotofoton'ny fiainana voateritery, mandary hery mihazakazaka etsy sy roa, anika dia very ny fahatsapana sy ny fahazahoana mandray ny fitahiana mandrakizay, mandray ny fiainana mandrakizay. Ary ny hafarany dia ataon'ny fiainana izao tontolo izao sakotom-panina isanandro, ka miaka-midina ny tosidra, anika feno tebiteby, feno ihany fiainana iray manontolo. Ary ny fiafarany dia very ilay fiainana bidabea no many Jesosy io atsika, satria tsy mizotra amin'ilay lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay isika. Ny tena olana mantsy dia tiavina avim-panahy feno harena be izay manahirana andra olombelona ity, nefa ataovy an-tsaina ry havana fa Jesosy mihitsy no miteny hoe tsy misy olona mahay manompo tomporoa, fa izay itoerany harenao dia any koa ny fonao. Ry havana malala amin'ny tompo isany. Isika izay sarony ahiahy ankehitriny, andramony mandray vahaolana nolanzainy Jesosy tamin'ireny mpianany feno tebiteby ireny. Aoka ianao angina, hijanona na dia fotoana kely fotsiny ihany aza, ka isaina sy handray ny lalana mitondra fiainana, hanapa-kevitra amin'ny fanarahana ny tompo hiaizona ny fiaina, fanahiana ho arofolovo hery sy aina hamonjy ny lalana sy fiainana. Ary avy eo manokana hatrany fotoana mangina ivavahanao, hamakianao ny tenin'Andriamanitra ka hiainanao. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy ry havana, dia amin'ny olona izay mitady azy, tsara ny miandry ifamonjeny Jehovah amin'ny fahanginana. Teny hitantsika izany ao amin'ny fitomanina 3:5-20. Andramy iainana ary izany teny fikasana izany, ka mangataha fahatonena feno maty-fatokiny, fanetretena sy faharetana amin'Andriamanitra. Ka velao izy handray an-tanana ny olana rehetra mampitebiteby anao sy manahirana anao. Ry havana, Jesosy Kristy no nahatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra, ary izy no azo iankinana. Jesosy Kristy no azo ianteherana satria tsy miova izy. Ny olombelona no miovaova, izao tontolo izao no miovaova, ny zava-misy miovaova, fa Jesosy Kristy no tsy miova ho maro sy anio ary mandrakizay. Manana antoka izy ary manome antoka ho anao, ary ny antoka izay nomeny ry havana dia tanterahany hatramin'ny farany. Fa hoy izy hoe ny fanekeko tsy ho tsoahako ary ny lazainy molotra tsy ho ovako. Minao izany ve ianao? Jereo tsara nge, ianao izay manao antoka ny fanananao, ny ainao, ny fiaranao any amin'ireny toeram-piantohana ireny. Rehefa tonga tokoa ny fotoana ilanao azy ireny noho ny vona izay manjoanao, mbola betsaka ny fanadihadiana ataony aminao, betsaka ny zavatra takiny, ary toa ilany vaniny aminao mihitsy azy mba hakely na handavana ny fiantohana izay tokony hanjaranao. Fa ao amin'i Jesosy Kristy kosa tena azo antoka izy. Ary io no ilazany aminao hoe tsy hanao teny tsy marina ny molotra, ary tsy hanao nipitaka ny lelako.
aterahany aminao izany izay nambarany taminao, ary anio ary izy dia mampatsiahy atsika fa izy no lalana sy fiainana ary fahamarinana. Ny antoko izay efa nomeny anao tamin'ny nanaovana batisanao ho voasoratra ho isan'ny mpandovan'ny lanitra sy mpiray lova amin'i Jesosy dia mbola tazominy hatrany. Ko raha miverina eo aminy ianao ka mandray ilay lalana mitondra anao ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ilay fiainana be dia be dia vonona indray anao izy. Tsarovy nefa ry havana fa io fiainana be dia be izay lazainy amin'ny fanjakan'ny lanitra io dia efa azonao santarina sady teny ety an-tany amin'ny fanapahan-kevitra miandray azy amin'izao fahavelomanao izao. Ry hava-malalo, misotra makay zareo io lalana raisinao io mijanona kely aloha ka jereo izay lalana masakatry ny ela ho ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa hitanao izany dia iny no izory dia ahita fitsaranao amin'ny fanahinao ianao. Dia io fanahinao feno tebiteby sy fanahina io fa iaina amin'ny fiadanana marina sy tanteraka ianao. Mahireza ry havana, raisy Jesosy ilay lalan'ny fahamarinana sy fiainana ho anao. Amen. Tsara tokoa ianao Jesosy malala ary izany fahatsaranao izany foana no iainanay isan'andro. Ary tsy mitsahatra mihitsy ianao hanamarina ny teny hoe tsy hamelako reto ankonako rehetra sy tonga any amin'ny tany Kanana. Nanafatra anay indray ary ianao ankehitriny fa ianao ilay lalan'ny fahamarinana, ianao ilay lalan'ny fiainana, ianao ilay lalana marina mitondra anay tokoa ao amin'ny fanjakanao. Ampianaro ary izay hatoky anao lalandava, ampianaro izay hiaina amin'izany lalanao izany, na dia lalana fantatray raha fa tery halan'olona nefa dia tsy maintsy hikipy izay satria ny tanjonay dia ny eo anilanao. Ary mba tanteraka aminay tokoa ny teny Davida hoe ny eo akaikinao no mahasambatra anay. Leo ny vahoakanao raha makivaky ny androandroany tehirizy mba tsy handeha amin'ny lalam-diso. Ndrao re mba mihazakazaka ihany ka, mihazakazaka monjy ilay afo be, mamonjy ny fahaverezana fa mba tsy dio ny fanainao masina, irao ny anjerinao, hibitsika aminazy tsirairay mba hoe tia ny lalana ka izory dia hita ny fitiavana ho anay izay. Misaotra betsaka Jesosy. Na inona raha lalakaleanay, na inona ataonay tsy handray lalan'ny fahaverezanay ny tsirairay fa tena lalan'ny fahamarinana ka hivoaka matretrika miara-dalàna aminao. Dia mametraka ny tsirairay ambanin'ny fahasoavanao ary apetrako ambanin'ny fahatsaranao ny fiainanay, fiainam-pononay, fiainam-pananay ary ny fiainam-pahasalamanay na ara-panahy izany indrindra ny ara-nofo mba hizoranay tanteraka miaraka aminao ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay. Dia marino amin'ny tsirairay aby ny itsodranao masina ka hitenenanao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana ny fanahy masina ny ho aminareo mandrakariva. Raiso ry lalana dia hita fitsarana ary fiainana be dia be ianareo. Dia tolotrainao kosa Jesosy ny tera sy ny anjara ny voninahitra, fitahiana sy ny fahatsarana omeo anay tsirairay avy teto. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny fotoan'androany. Aleloia. Amen. Mahireza ry hava malala amin'ny tompo.